Miterahany Jehova, miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, atao voreharehany ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Ho fanomboantsika ny fotoana amin'ity sabata hariva ity, dia ataontsika ny laharan-kira 2:20 efa hivelomako tokoa Jesosy. Efa hivelomako tokoa Jesosy, atao-poko ny fitiavanao, nefa tiako raha izao tontolo izao no handray ny fahasoavanao, nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao, anameloka raha izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao, nefa fantatrao ny halemeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Tompo eno ny vavakao ampo, ohirao ny fanahinao, hanafanana sy ampaheranay, ary koa hitaridalana, oresehoanio ny halemeko, miaino ny vavako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Hiara hivavaka isika. Ry Jehova rainay izay tsara sy masina indrindra any an-danitra, mbola velom-pisaorananao indray ny fonay na tratraranay izao sabata hariva izao. Manatray ity fotoana hariva ity Tompo, ary engany ny zavatra ataonay eto dia mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anorinay sy angatanay ny vavaka. Amen. Faly miarabantsika indray natratra ity sabata hariva ity. Amin'ity hariva ity tsika dia manana fandaharana maromaro izay mahakasika ny fahasalamana. Tsy adino ihany koa isika ankizy satria dia misy fandaharana manokana izay natokana ho anareo ankizy. Ary aorian'izay dia hisy fampahafantarana mahakasika ny distrika ANTSAHASOA. Ary amaranantsika ny fotoana amin'ity sabata hariva ity dia ny vatsy farany.
Auzanani Saka Zani Malalindinjaka Valiwila Fitavani Anjayana Uwavani Dinyana Utafatecha Wambinyanju Narecha Efaela Lumi Yatsu Yatsika Auzanani Saka Zani Malalindinjaka Valiwila Fitavani Anjayana Uwavani Dinyana Utafatecha Aminyanju Narecha Isamyanju Avi Kabiverena Zesotumbu Zera Ifundunena Valiwila Fitavani Anjayana Uwavani Dinyana Utafatecha Aminyanju Narecha Timi sinafalala Keninanani Isare Numa Avantajazika Valiwila Fitavani Anjayana Uwavani Dinyana Utafatecha Aminyanju Narecha Ilampitsu Timi sinafalala Keninanani Isare Numa Avantajazika Valiwila Fitavani Anjayana Uwavani Dinyana Utafatecha Aminyanju Narecha Isamyanju Avi Kabiverena Zesotumbu Zera Ifundunena Valiwila Fitavani Anjayana Uwavani Dinyana Utafatecha Aminyanju Narecha Dia faly mamerina ny fiarabana amintsika indray amin'ity takariva ity. Ny anjara hoentina amintsika androany dia fampahafantarana ny distrika ANTSAHASOA. Ny distrika ANTSAHASOA dia niforona tamin'ny 4 janoary 2022. Amin'izao fotoana izao dia manana membre eo amin'ny 2,000 eo ny distrika. Ny pastora Ramiaranjakaromanana Ando no nitarika ny fotoana tamin'ny famoronana an'izany distrika izany. Ankehitriny dia maro ny fiangonana manjavitra izany distrika izany fa tany am-piandohana dia nisy fiangonana 420 izy ireo izay nitsinjara tamina commune vitsivitsy izay ho tany Satsia manaraka eto. Ny commune Ankarobato dia nanana fiangonana anankiefatra dia ny fiangonana ANTSAHASOA, fiangonana Ambobainy, fiangonana Kadilalapotsy ary ny fiangonana Ifary. Ny commune Tanjombato, ny commune faharoa nanana fiangonana anankitelo dia ny fiangonana Ambomanatrika, fiangonana Tanjombato,
fiangonana Tongarivo. Ny commune Ampanefy indray dia nanana fiangonana anankiray izay atao Ampanefy ihany no nahitana azy. Ny commune avy amin'ny commune Ambohijanaka, distrika Ambohijanaka teo aloha dia nisy fiangonana maromaro ihany koa hita tao. Ka ny commune Andoranfotsy dia nanana ny Voltara, Andoranfotsy, Mahabo. Ny commune Bongatsara dia nanana ny Anjomakely sy Ambobao. Ireo fiangonana 420 ireo zany no nandrafitra ny distrika na Antsahasoa. Tsara tsindrina ihany fa nisy ihany koa ny commune Soavina zay nahitana Anambato Manoina. Ireo rehetra ireo zay tambatra zany no mandrafitra ny atao hoe distrika na Antsahasoa. Raha eo amin'ny ara-geografika no jerevana dia ao amin'ny distrika na Antsimon-drano izy no ahitana azy zany hoe mamakivaky ny lalam-pirenena fahafito iny isika ka manomboka miditra eo Tanjombato eo amin'ny tetezana izany ary mifarana atsaria amin'ny Ambatofotsy no misy azy izany. Amin'izao fotoana izao dia efa manjoso mivoatra ny asa atao amin'izany toerana izany ka ahitana mitombo zany isan'ny fiangonana. Ka ny commune Andoranfotsy dia nahitana fiangonana anankiroa vaovao dia ny fiangonana Mangarivotra sy ny fiangonana Belambanana. Ary ny commune Kalobato dia nahitana ny fiangonana vaovao dia ao Ambodivoanjo izany. Eto indray tsika dia hitanisa ireo pastora zay nifandimby nitondra izany distrika izany. Ny pastora voalohany dia ny pastora Rivo Risara izany zay ray aman-dreny efa misotro ronono izy amin'izao fotoana izao. Izy zany no nitantana ny distrika voalohany. Manaraka azy indray dia nisy ny pastora Rakotoary Velo Tsiriniaina Arso. Ankehitriny moa izy dia efa mitantana ny distrika na Behenjy amin'izao fotoana izao. Ny nandimby azy indray dia ny pastora Ramaniraka Justin Risara. Efa misotro ronono koa zany ray aman-dreny izany. Ary amin'izao fotoana izay mitondra ny distrika dia ny pastora Andriafaliery Rambelson Hernos. Izy zany no pastora mitantana zany distrika zay azo lazaina fa distrika lehibe indrindra. Ary anasana antsika vahoaka malagasy rehetra ny mponina manodidina mba hitsidika ireo toerana ireo. Tsy lavitra ny misy fiangonana fa afaka misafidy amin'ireo fiangonana 70 zay mandrafitra any distrika Antsahasoa sika tsirairay avy. Sambatrao Jesu sichechikia tuku satri navelana wavuku reutavitaku hachizawao Jesu telasa ulumba uvao Pirai luva minau Jesu sakai zamami kyu Tikyu yanau Jesu tuki kwani usirahachizai matukiau sachi yanau numitantana Matukia usachi yanonu mitantana Naiza misiai Timisi mahasarakai Amini fitiava nau Jesu Zawe fababuna
sanao Jeso karay soanao tikyo ianao Jeso tokiko anio sy ratsy zay matoky aho satria ianao no mitantanay tikyo ianao Jeso tokiko anio sy ratsy zay matoky aho satria ianao no tikyo ianao Jeso tokiko anio sy ratsy zay matoky aho satria ianao no mitantanay tikyo ianao Jeso tokiko anio sy ratsy zay matoky aho satria ianao no mitantanay ianao no mitantana tonga eo mifandarana fahasalamana isika zao ny lohatentsika androany de hoe inona no atao mba ela velona samy maniry no ela velona ny olona tsiraray avy eto isika de mahita olona zay efa antitra tokoa araky ny antotanisa nefa dia ankehitriny de eo amin'ny 900 tapitrisa eo ny olona mihoatra ny 80 taona any amin'ny tany mandroso nefa dia maro izany olona izany satria 420 ka hatramin'ny 520 isanjaton'ny mponina no mihoatra ny 580 taona aty amin'ny tany andalam-pandrosoana kosa dia 5 isanjatony ihany eran-tany dia ny vehivavy no ela velona noho ny lehilahy zay zany natsoina hoe espérance de vie ary raha jerena amin'ny olona mihoatra ny 20 taona dia indro eny ny vehivavy marina manokana nefa ny reto tany anankitelo ireto dia any Inde, any Iran ary any Bangladesh izay lehilahy no maro noho ny vehivavy tamin'ny taona 14 dia 770 ny olona mihoatra ny 100 taona eran'izao tontolo zao ka tamin'izy ireo dia 770 no vehivavy ary 2 no lehilahy samy maniry ny ela velona zany ny olona tsiraray avy petraka ary mifantaniana nahoana no antitra isika efa voafetra ny andro iainantsika eo amin'ny 70 hatramin'ny 80 taona raha mateza teo amin'ny fiainana teo aloha nefany raha araky ny soratra masina dia natratra 700 taona mahery ry Noa ary naora rainy Abrahama dia natratra 70 taona rehefa vita nefa ny safidrano ka tsy ampy ny sakafo dia nampidirina ny nofombiby ny azandrano ka dia hita ho nanomboka ny hena izany taona ny olona izany voaingana no maty ity ramatoa antsoina hoe Jean-Louis Calmette ity zay teraka tamin'ny 570 ary maty tamin'ny 770 natratra 20 taona izy sy 420 andro io ny sariny rehefa lehibe izy reto misy antony telo zay mahatonga izany fahanterana izany voalohany ny fahasimbany vatantsika isan'andro dia miasimba io vatantsika io ny faharoa
dia ny fahasimbany sela. Io dia vokatry ny fahampoteny sela ka ankehitriny dia misy sakafo antsoina hoe antioxydant zay manohitra izany. Ary ny fahatelo ny fahalemeny hery fiarovana. Tsy afaka miady amin'ireo virus, ny bakteria ary ny parazita miena ny antsoina hoe sela T. Ino ary ny tokony ataontsika manoloana ireo olana ireo? Voalohany dia mahita rano isika, ary mila rivotra madio zany isika, mila rano ihany koa amin'ny fiainantsika mba ahela velona antsika. Ary ny rivotra zay iainantsika, zay avoakan'ireny zava-maniry ireny, dia anisany mahasalama sy mahahela velona antsika. Ny mifanohitra amin'izay nefany dia mampiena ny andro iainantsika, satria raha ny rivotra madio no soloantsika setroka, dia ohatra amin'ny fifohana sigara ohatra, dia miena 7 minitra isaky malany sigara ray ny andro iainan'ny olona. Noho izany dia tsy mahela velona izany. Raha malany sigara ray isan'andro ohatra izy, dia miena 5-30 andro isan-taona ny andro tokony iainany. Ilaina koa ny rano madio. Ny rano dia tena ilainy vatantsika, satria raha tsy ampy izany rano izany dia reraka ny olona, ary ny zava-maniry koa aza dia mila izany rano izany. Ankehitriny nefa dia mifanohitra amin'izay ihany koa, satria misotro rano misy alcool ndray ny olona dia mitondra olana maro izany, ary mampiena ny taona zay ahavelomana ihany koa. Ilaina ny mampiasa ny vatana. Ilaina manetsiketsika io vatantsika io. Ilaina zany ny miasa. Ny manao fanatanjahantena dia anisany zavatra tokony atao mba ahela velona. Maro ny azo atao amin'izay, manondraka zava-maniry, milomano, mitaingina bisikileta ary mandeha mananika tendrombohitra. Ilaina koa ny miala sasatra rehefa vita izany, satria ny torimaso dia ilaina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ora eo amin'ny olon-dehibe, ary mahay miena izany eo amin'ny olona efa antitra kokoa. Inona ireo fomba enina mahela velona? Satria izay moa no lohatentsika. Ny voalohany dia ny fomba fiaina, mijery ny lafitsarany. Ny faharoa dia eo amin'ny sakafo. Sakafo mifandanja, madio ary mahasalama. Ny fahatelo dia ny fifandraisana. Io no antsoina hoe relation, mifandray aman'olona izany. Ny fahaefatra dia miasa, mampiasa vatana, mampiasa saina. Ary ny fahadimy dia ny manodidina antsika. Ialao ny bekotaba, fa ilaina ny rano madio, rivotra madio, toerana be zava-maniry. Ary ny fahenina dia eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa. Ilaina ho matanjaka ara-panahy isika, satria mila mifandray amin'Andriamanitra. Mila mijery lafitsarany zany isika raha te ho ela velona. Mila mitsiky mandrakariva. Ary ny sakafo tena tsara dia ny sakafo voajanahary, satria ireny no nomena tany am-boalohany, ary nahatonga n'ilay ela velona teo natratra 700 taona mahery, fa ankehitriny moa dia 20 taona sisa no iainantsika. Ny sira sy ny siramamy, izy ireo dia tena ilainy vatantsika mihitsy, fa ny fihinanantsika fatrabetsaka amin'ireo nefa dia manimba ny fahasalamantsika ary mampiena ny andro ivelomantsika. Araky ny tenin'ny mpanadiady anankiray antsoina hoe Paracels, dia ozy izy hoe raha tonga dia adikatsika, rehefa mitombo ny fatra fihinanana ireo sira siramamy ireo dia lasa pozina ho an'ny tenantsika izy ireo. Ilaina ho matanjaka ara-panahy koa isika. Eto isika dia maka ny teniny ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Jaona 5:7-30. Dininareo soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Eto dia fiainana mandrakizay mihitsiny, fa tsy fiainana 20 taona na 100 taona, fa raha fiainana mandrakizay no tadiavina zay ela indrindra, dia ao amin'ny soratra masina rery ihany no ahitantsika izay.
raha fitinina zany a izay fandaran'izay dia Andriamanitra dia namorona olona haharitra mandrakizay fa rehefa tafiditra ny fahotana dia tonga ny fahafatesana.
ahoana ny fomba hitantanana ny arena sy ny fananana raha niaraka taminay enao tamin'ny farany teo izay sorana tian'izao sahady dia izay ny loha hevitra izay hovobo asantsika ny amin'ity anio ity ilaina tokoa izany ny tonga tsy miarahaba nefa honina manodehitra kanefa raha misy ny fifalinay dia ny fionana aminao sy ny fahafantarana fa io ianao mbola mijoro mahatoky amin'izao orona tsara izao orona tsara izay entina anampinanao indrindra ny amin'izany hoe fahaizana mitantana eo amin'ny fiainana kristiana izany tao anatin'ny fotoana vitsivitsy isika dia niaraka tamin'ny departementany fitantanam-piainana kristiana eo anivon'ny federasiona ny fiangonana adventista Madagasikara foany ary ho amin'ny anio mbola izy ireo ihany no hiaraka amintsika atao anatin'izao orona tsara izao samy makantoerana ary fa arosina ianao avy hatrany izany loha hevitra izany. dia mbola fifaliana trany miaraka amintsika anatin'ity fandarana irana amin'ny departemanta ny fitantanam-pianana kristiana eo anivon'ny federasiona Madagasikara foany ity ary eto ny talehany tsy izy akory izany fa ny pasteur Ratsimbazaha lalany aina ary eto isika dia fampizaransoa fampizarany kanto amin'ny fiainantsika tsiraray avy ary indrindra mba hitantanantsika ny fiainantsika mampitantam-piainana atsika tsiraray avy amafisina nefa ny fiarabana izay fanatao tany aloha tany. Miarabanao pasteur. Miarabany volahery ihany koa miarabany mpanaraka ny fandarana rehetra naiza misy atsika rehetra tompoko. Ya ho resantsika avy hatrany ary ny resaka mahakasika ny fitantanam-piainana fanontaniana anankiray no nezahantsika novaliana dia hoe iza moa ianao ary inona fa efa nisy valy ny ombenomeny mikasika ny amin'ity fitantanam-piainana kristiana ity ary nahitantsika valiny tsara tokoa fa efa noresantsika zany ny amin'ny antsona hoe 4T na resaka amin'ny antsona hoe temple na hoe vatana resaka fotoana na temps ny resaka talent na resaka talenta ary noresantsika ihany koa ho resantsika ho amin'ny anio ny mikasika ny amin'ny trésor na ny fananana dia fanontaniana apetraka pasteur hoe ahoana ny fomba fitantana ny olona ny arena na ny fananana izany. Eny ary ahoana ny fomba hitantanantsika ny fananana sy ny arena zany hoe hovalintsika amin'ny ankapobeny ao anatin'ity fandarana faran'ity zany fa alelohantsika miditra avy hatrany ny amin'ny antsona hoe famaritana ny arena zay indrindra ina moa zany natao hoe arena ina zany natao hoe arena zay zavatra rehetra ananantsika zany a zay nataontsika hoe arena ny fitantanana ny arena no ataontsika fiaikana lehibe indrindra zany io zany ny tena fiaikana lehibe le hafa rehetrarehetra teo zany mety hoe azo tanterahana moramora fa ny fitantanana ny arena zany dia azo lazaina hoe misy fiaikana lehibe izy io ohatran'ny olona anankiray mepita riandrano ka rehefa mepita riandrano ianao dia tadiny epitanao eo zany hoe amin'izay fotoana izay zany mila mamikitra tsara ny tananao ny tongotrao tsy mila mihetsiketsika mafy be dia mila mifantoka tsara ianao ary zay koa zany ity fitantanana ny arena ity ny fanontaniana mbola manitikitika ny olona trano hoe ratsy ve ny fananan-karena ratsy ve ny fananan-karena ya fanontaniana lehibe zay ary mendrika ho valiana ny fananana arena volahery dia tsy ratsy ny fananana arena satria Andriamanitra mantsy no nandidy atsika hiasa araka ny anarantsika nandritra ny fotoana teo aloha zany ary nampanantena koa izy fa ny vahoakany dia ho lasa loha laharana ao amin'ny Deutéronomie 20 ary ny andiny ny 17 Deutéronomie 20 ary ny andiny ny 17 dia ataony Jehovah ho lohany ianao izy fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha miaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao zay andidiko anao anio ka mitandrina sy anaraka azy mazava zany fa io teny fikasana io mbola tsy nofafana tao amin'ny baiboly hoe ataony Jehovah ho lohany ianao ka matoa ianao miasa matoa ianao mandefa ny zanakao andeha hianatra dia mety afaka manangona zany ianao
ka tsy ratsy zany ny fananana arena tsy ratsy zany io fananana arena io vola hery be deaibe ngeny anaran'olona ao ambaiboly zay tena hoe nanakareny andao resantsika anarana vitsivitsy a ohatra anarana roa angamba amin'ny testamenta taloha de tady anaran'olona vitsivitsy ihany koa tsika ao amin'ny testamenta vaovao ny anaran'olona voalohany hojerentsika vola hery de joba malaza zany joba zany fa ao amin'ny joba toko voalohany andiny fahatelo vola hery a de miresaka ny baiboly fa ny fananana ozy izy de ondry amanosy 7 arivo rameva 3 arivo omby arivo boriky vavy 10 ary mpanompo maro be ka dia nanankarena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy zany sady nanana toe-panahy ambony zany joba no voalaza fa nanankarena nanana toe-panahy ambony joba ary nanankarena ihany koa ka eto zany de ohatra ny milaza mihitsy ny baiboly hoe afaka miaraka reo sady tahin'Andriamanitra ianao amin'ny arena no manana fifandraisana amin'Andriamanitra ambony ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao. Ny fahaizana mitantana ny talenta sy ny fotoana no azahoana arena. Ny fanajana n'le fotoana indrindrandrindra no faritana tsara le hoe fiasana andro enina de avy eo fitsarana amin'ny andro 7 zavatra lehibe zay amin'ny kristiana tsiraray avy indrindrandrindra fa isika zay no tendrena tantam-piainana raha teo fa misy ohatra faharoa ny tantaran'olona faharoa zany ny vola hery de Abrahama hitatsika ao amin'ny Genesis 3:10 ary ny andininy faharoa Genesis 3:10 ary ny andininy faharoa zao ny fanambarany ary Abrahama ozy izy nanana harena be dia omby amanondry sy volafotsy ary volamena amin'ny teny hafa de voalaza hoe nanana tafika manokana azy mihitsy nge Abrahama ary voalaza fa tena hoe nanana rena manokana mihitsy izy kanefa resahanao amin'ny Jakoba ihany koa fa sakaizan'Andriamanitra izy zany hoe zavatra tiako resahana zany de zao ny arena maharena azy de tsy voatery hitarika ny olona anankiray ho amin'ny ratsy fa mahatonga ny olona anankiray ho lasa ratsy fanahy de no ny safidiny zany no mahatonga azy ho lasa ratsy fanahy fa Andriamanitra de afaka manome raha irin'Andriamanitra ny zavatra anankiray ho an'ny mpanompony ho an'ny olona anankiray zany soratra masina testamenta taloha sy testamenta vaovao naka ohatra tao anatin'ny testamenta taloha isika olona roa de tsy iza kory zany fa i Joba sy Abrahama fa iza kosa no mba ohatra amin'ny testamenta vaovao ohatra roa ihany koa zany no raisika amin'ny testamenta vaovao ny anankiray de ilay zazalahy mpanakarena voalaza ao amin'ny Matthieu 7:10 ary anankiray faharoa de Josefa avy any Arimatia andao jerentsika aloha lay zazalahy mpanakarena voalaza ao amin'ny Matthieu 7:10 Matthieu 7:10 ary ny andininy 7:20 Matthieu 7:20 ary ny andininy 3:20 zao no fanambarana nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany lazaiko aminareo marina de marina tokoa izy sarotra ny idirany manakarena amin'ny fanjakany lanitra lay zazalahy mpanakarena fatatsika rehetra tsara ny tantarany fa raha nasain'i Jesosy ny safidy izy de ny safidy ny zavatra eto antany safidiny zany ny azy natakalo ny fitiavana an'Andriamanitra ny arena teo am-pelatanany tiany kokoa zany ny arena raha oharina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra raha natao zany ny fampitahana de ohatran'ny fitiavana ny arena no tiany kokoa ary zay miolana tamin'ity zazalahy mpanakarena zay hitatsika hoe mpanakarena ao amin'ny baiboly ao amin'ny testamenta vaovao ity ny faevatra farany ao anatin'izy io de Josefa avy any Arimatia voalaza indray ny tantaran'ny Josefa ao amin'ny
filazahany tsara ny saratany Matthieu 7:20 ary ny andininy 7:50 Matthieu 7:20 ary ny andininy 7:50 zao ny fanambarany ary no ny ariva ozy izy ny andro dia avy lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia nanarany atao hoe Josefa ary izy koa dia mpianatry Jesosy. Mazava ny fanambarana omeny testamenta vaovao fa lehilahy mpanan-karena anankiray ozy izy avy any amin'ny tanàna anankiray atao hoe Arimatia tonga nanantona an Jesosy. Tamin'io fotoana io Jesosy dia efa akaiky ny fotoana hanomboana azy eo amin'ny azy fijaliana ary amin'ny fotoana io Jesosy dia vanim-potoana zay ataoko hoe nankalan'ny fiarahamonina azy ohatrany hoe tsy nasiana valeurany mihitsy Jesosy fa ohatrany hoe tena nahilikilika mihitsy tamin'io fotoana io kanefa nafinaritra amin'ny tantaran'ity Josefa avy any Arimatia ity dia ao anatin'izay vanim-potoana zay mihitsy no nanatonany an Jesosy. Zany hoe manana toe-panahamboly zany ty zazalahy atao hoe Josefa avy any Arimatia ity ka na dia mpanan-karena zany izy dia manana toe-panahamboly. Mazay zany mahatonga antsika milaza hoe tsy ratsy akory ny arena fa ny safidinao ny ataoko hoe ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ny arena no maharatsy izany arena izany. Ya dia miverina eto foana zany le fitenenana hoe isika zany ny antom-pisitsika dia hoe mpitantam-piainana matory olona ireo zany nanan-karena nisy fitantanam-piainana aloha zany nataony tao ary voalaza fa Andriamanitra no nanome ny talenta, Andriamanitra nanome ny fotoana, Andriamanitra no nampikambana an'izay anankiroa zay nahatonga ny olona hanana fahombiazana ka hanana arena zany arak'ire voalaza teo dia fanontaniana apetraka hoe inona ny loza mitatao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mikasika ity fitantarana arena ity satria naresaka ianao tery hoe sarotra indrindra ny mitantana ny arena tahaka n'ilay tady ambonin'ny rano ianao tao anatin'le izy ilaina ny manana ny antsoina hoe toboka na équilibre mba tsy enjerana anaty rano sy ny fitandremana fatratra. Zay moa zany le fanontaniana napetraka volahery hoe inona reo loza manantanina amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Misy toe-javatra telo zany izay tiana ho resahana amintsika rehetra amin'ity androany ity. Ny anankiray voalohany dia zao misy mpanan-karena mahazo arena amin'ny fomba tsy marina. Tadidio nefa fa izany dia tsy midika hoe ny mpanan-karena rehetra dia avy amin'ny satana avokoa. Le fitsarana meloa zany andao tsy ataontsika tsony zahay fa an'Andriamanitra ny fitsarana. Ny teboka faharoa dia zao misy mpanan-karena satria mangala-danjy izy mety hoe manao zavatra tsy izy zany dia zao tsy azo atao ny mitsara fa ny mpanan-karena rehetra dia mangala-danja avokoa na mangalatra amin'ny zavatra tsy araka ny tokony izy lasa mametraka etikety zany tsika tsy tsara zany. Ny fahatelo dia zao ohatra miteny sika hoe Andriamanitra dia tsy mitahy ireo zay miasa mafy mitarika ny olona tsy hanao ninninona izany nefa isika mandefa ny zanantsika ny ampianarana dikan'izany zany dia ilaina ny miasa mafy ary ny arena dia mety homen'Andriamanitra atsika ireny fa tandremana zany le mitsaratsara fahatany fa zany dia azo lazaina hoe loza mananotanina ny vanim-potoana izay misy atsika. Iza ary no nanome hery atsika mba azahoantsika arena. Iza no nanome hery atsika mba azahoantsika arena. Mazava ny fanambarana omeny ten'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 4 ny andiny fa 7:20 sy ny 9:20 Deutéronomie 4 ny andiny fa 7:20 sy ny 9:20 ary andrao ianao izy izy hanao anankapo ny tanjako ny herin'ny tanako no nahavoriako zao arena izao fa tsarovy Jehova Andriamanitra ao fa izy no nanome anao hery ahavory arena mba aory ny fanekena zay ny nianany tamin'ny razanao tahaka ny tamin'izao andro anio izao. Loza mitoetra mandrakariva ny fireharehan'ny olona ny filazany fa ny fahombiazana azony dia vokatry ny heritsainy sy ny heritanany
zany dia zavatra tsy akasitran'andriamanitra izany fa ny nanome antsika ny arena ny fahasalamana zay arena dia andriamanitra ny nanome antsika an'izany rehetrarehetra izany ary tokony hideran'andriamanitra isan'andro isika tokony hisaotra n'andriamanitra isan'andro isika satria tian'andriamanitra isika raha natanteraka an'izany ia fanontaniana anisan'ny faraparany apetratsika hoe inona no antony nanomezan'andriamanitra arena ho an'ny olona ia inona ny antony nanomezan'andriamanitra arena ho an'ny olona misy antony telo zany ny antony nanomezan'andriamanitra arena ny olona ny voalohany a dia ny mba hahatonga atsika anana fiainana mirindra sy milamina tian'andriamanitra anana tombo ambidy mantsy ny mahatsika atsika isika ka dia omen'andriamanitra arena isika mba hahatonga atsika hirindra ny fiainantsika hilamina ny fiainantsika ny faharoa dia zao mba hahafahantsika manampy reo olona sahirana manodidina atsika sy reo olona mila fanampiana manodidina atsika zao no fanambarana ao amin'ny filazantsara ny soratany marika toko 4:7 marika 4:7 fa ny malahelo izy dia eo aminareo mandrakariva ary naoviana no tianareo anaovana soa aminy dia azo manao ianareo fa izao kosa tsy mba eto aminareo mandrakariva mazava ny fanambaranao meny baiboly fa misy olona malahelo be dehibe mandidina atsika ka ny antony nanomezan'andriamanitra arena atsika zany a dia ny mba hahatonga atsika ho fitahiana ho an'ny hafa mizara manome ho an'ny hafa ary tiako ny milaza amintsika rehetrarehetra fa ny fiangonana ao amin'ny asan'apôstôly toko voalohany faharoa fahatelo fahaefatra ny fiangonana voalohany zany dia ny fampikarakara izy ireo ny fampiah izy ireo ny fitiavatena dia fahotanan-kehitriny zany ary mahatonga ny tsy fitahiana ny hafa koa dia jereo zany reny manodidina antsika ireny anjarantsika ny mizara anjarantsika ny manome aza menomenana na dia kely akory azy fa raha mbola afaka manome dia manomeza fa tombotsoa izany manome izany ary ampianariny baiboly isika ny mba hanome ho an'ny hafa ary ny antony fahatelo a dia ny mba azahoantsika manohana ny fitoriana ny filazantsara betsaka mantsy ny olona nahita ny fahamarinana no ny famerenantsika ampahatokiana ny ampahafolony sy ny fanaovantsika fanatitra mba hahafahana mandefa nyreo missionera any amin'ny toerana lavitra izay tsy tonga ny fahamarinana ka zava-dehibe zany ty antony fahatelo ty satria ny antony hanomezan'andriamanitra arena atsika zany a dia ny mba hahatonga atsika hahatoky amin'ny famerenana ny ampahafolony dia hahafahantsika mitory ny filazantsara zao ny fanambarana ao amin'ny Matthieu 4:4 ary hotoriana amin'izao tontolo zao izy ity fitoriana ny filazantsara fanjakana ity vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany ka dia manentana atsika zany mba hitantana tsara ny fananany ary amerina ampahatokiana ny ampahafolony sy ny fanatitra fa zava-dehibe zany a amin'izao vanim-potoana zay misy atsika izao dia tsapanao arak'izay famelabelarana rehetra zay nentina teto izay fa tena hoe olon'andriamanitra ianao azy ianao azy indroa ianao ka dia ny fanitanana zany dia hoe ho lehilahy sy vehivavy mahay mitantana ny fiainany isika rehetra ary eo ampiandrasana indrindra any Jesosy Kristy tompo zay ho avy tsy hoenany amin'ny raolanitra dia ho tanteraka mihitsy ilay fitenena manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendraiko mpanapaka ny be dia ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ane ho amintsika tsiraray avy dia mametraka ny mandra-piona sy manam-pitafa ho amin'ny manaraka indray dia no izahanay natolotra anao tao anatin'ny lohahevitra vitsivitsy ny amin'ilay antsoina hoe tetikasa fanatevenana ny katite mino izay fanazava tao aminao a izay lohahevitra ny arahana ny fambizara teto izay ametraka ny kopakopa tanana izay ankasitrahana be dehibe ianao na hatozy ny fiarahantsika
hatramin'izao ary ny fanirinay ane dia mba tena hitondra vokatsoa, hitondra fiovana goavana eo amin'ny fiainanao mihitsy izany fiofanana dinidinika tadalana ny arahana ny fampisara teto izany. Ary ilay Andriamanitra manana ny fanahiny fitadidiana, manana fanahiny fahendrena no ampitoetra izany betsaka ao anatinao. Mametraka ny mandrapitafy ho mandra-piresaka ary izahay samy hotahin'Andriamanitra. Jitumpuoni vuadi kwani yalakayaine sanandro amina ariana tsara utanji fini ni alitara wanchanukua. Tao aoriany fandaharana fahasalamana izay nazontsika fahalalana iny dia andeha asaintsika ny ankizy madinika rehetra mba anaraka ity fandaharana manokana ho an'ny ankizy ity, ka mialohan'izany dia andeha horedonitsika ankizy ilay rehefa mahazatra oramamy. Faly miarabantsika indreraka izy tratra ity sabata ity, tonga eo amin'ny fotoana hanaovana ny asa tanana isika izao. Androany dia marque de page no ataontsika na fanamariana pejy. Ka ny zavatra ilaintsika dia taratasy anankitelo karazany loko samihafa. Mila ihany koa isika crayon dia feutre mainty ary lakoly sy etikely. Koa manasa antsika raka izy anaraka hatramin'ny farany izay rahantsika amin'ny sarobidy izay asa tanana izay. Ndao ary. Maka taratasy anankiray isika dia aforotra roa. Aforotra dia tsindriana tsara ilay faritra aforotra. Dia sokafana ilay izy dia hetezana manaraka an'ilay lavalava iny, manaraka an'ilay pli teo. Rehefa voahety iny dia alaina indray ny anankiray amin'ilay taratasy teo dia aforotra tahaka an'ilay teo ihany koa dia tsindriana tsara. Sokafana indray dia tezana manaraka an'ilay forotra teo.
alaina le tapakaniny anankiray dia atao maka endrika efamira tsindriana tsara dia sorintsika le faritra tsy miforitra iny mba hatonga le izy ho efamira tsara na carré. Sokafana le izy dia alaina ny tendrony anankiroa mba ampifandraisina mba hahazoana telozoro na triangle. Rehefa azo iny dia ny alaina ny tendrony anankiray makeo ampovoany dia aforitra indray mandeha le izy avy eo. Alaina ny tendrony anankiray dia makeo amin'ilay tendrony ampovoany dia tahak'izay koa ny ilany. Le tendrony anankiroa iny avy eo no alaina ampidirina ao anatiny. Atsofoka tsara le izy dia aforitra tsara mba tsy hivoaka. Rehefa vita iny dia apetrakintsika aloha fa anamboatra an'ilay sarina glasy tsika. Maka taratasy hafa lokony le teo dia alaitsika aloha ny refin'le zavatra namboarintsika teo dia manao sarin'ilay glasy tsika. Tsy voatery hoe sarina glasy ihany fa afaka manao karazana sary be dia be tsika. Rehefa azontsika le sary dia etezana amin'izay. Etezana manaraka an'ilay sary namboarina teo. Arahana tsara le sary natao teo. Rehefa tapaka le izy dia décorentsika zany hoarahana amin'ny feutre mainty le sisiny iny. Atao manaraka tsara an'le sisin'le sary teo. Arahana tsara le izy, le sisiny iny. Arahantsika ohatr'izao.
rehefa vita iny a dia ho ambaritsika amin'ny masony. Dia avy eo ny vavany ataontsika meme kely izy. Amarintsika tsara. Rehefa vita izay a dia ho apetrakitsika indray aloha iny dia maka taratasy hafa loko indray tsika dia hetezana le sisiny lavalava kely fotsiny, maka ohatrany somary lavalava kely fotsiny tsika dia ho tapatapahana iny avy eo. Iny a no ataontsika haingon'le glasy, izany hoe ataontsika eo amin'ny lohany eo. Rehefa vita izay a dia ho apetatsika amin'le namboaritsika tamin'ny voalohany iny aloha le lohan'le glasy. Alaina ny lakaoly a dia hosorana eo amin'le faritra ambony iny satria eo a no apetatsika le lohan'le glasy. Dia hosorana tsara. Alaitsika le glasy a dia apetaka mifanintsy tsara amin'le lohany nasiana colle teo. Rehefa vita izay a dia ho apetatsika le zavatra le taratasy ny tapatapahantsika teo, iny no ataontsika haingony. Apetaka tsirairay le izy a eo amin'ireny faritra somary bangabanga kely a eo amin'le lohany iny. Dia apetaksika eo ambony eo. Asiantsika colle le izy a dia apetaka. Apetatsika tsiraidray a arak'izay tiantsika hanaovana azy. Lokon'ny taratasy koa dia arak'izay tiantsika. Atao feno tsara daholo reny faritra bangabanga reny. Dekorentsika tsara ny lohan'le glasy.
mbola mametaka an'la décoration tsika zao a. Le eo amin'ny lohan'le glasy. Zay fa vitatsika le izy. Rehefa vitatsika izay a, dia alaitsika ny feutre mainty a, dia soritsoritsika atao manome endrika toy ny glasy mihitsy avy eo a le faritra ambany iny. Zay a, fa vitatsika le izy. Ity marque-page ity a, dia afaka ampiasaitsika rehefa mianatra lesona isika, rehefa mamaky boky ihany koa, amin'izay tadiditsika hoe teto a no farany namaky. Tahaka izao zany le marque-page a rehefa vita. Be dia be hoy aho teo a ny karazany afaka anaovantsika azy, fa tsy voatery ho glasy ohatr'izao, fa afaka ataontsika bibikely toy ny hoe totozy kely na bitro kely na saka kely. Ohatr'izao a ny fampiasantsika azy. Alaina le feuille a, le page, dia atsofokintsika makao le izy mba hamantarantsika an'le hoe teto tsika no nijanona farany. Rehefa avy mianatra lesona sekoly sabata zao tsika dia azontsika ampiasaina iny hamarinantsika hoe lesona faha-12 tsika ohatra zao. Zay a le fomba nanaovana azy, dia manasa antsika ankizy rehetra mba hampiasa azy io a, mba hatadiavantsika foana hoe teto tsika no farany namaky an'le boky. Zukiko izay Jesusiti anai Manirereti ampitaka Domandai ai Maninanya itanao Karimasuno michau Anilai zukiko izai Jesusiti anai Manirereti ampitaka Domangai ai Maninanya itanao Karimasuno mishau Pivaini aumeti Fantachau izani Voarunzurunzu nel sisieri Afaka mamari Mamangira zukio Amafalitumani Anilai zukiko izai Jesusiti anai
zinanity ampitaka beniaiai mangatsika lotrety sady misy bibitia maninany akaninjay nefa mbahoaza raha tsy fa tonga makaety ianao ilay ny taiza hitondray lamba vavao reity sandrinao maninany akaninjay nefa mbahoaza raha tsy fa tonga makaety ianao ilay ny taiza hitondray lamba vavao reity sandrinao sany rerazokio fa manatenanao amaranatsika ny fotoana amin'ity sabata hariva ity dia andeha anaraka ny vatsim-panahy farany sika izay rahantsika amin'ny loholona Raberson Bruno. Eti anda, landa,
misaotra an'andriamanitra indray isika ny amin'ity tolakandro mahafinaritra ity hamarana ny fotoana isika satria tsy azo atao ny mijanona ela eto tsy maintsy faranana ny fotoana rehefa fotoana nanomboka dia tsy maintsy mifarana dia tonga amin'ny fotoana hamaranana antsika izao manoloanan'izany dia manasanao indray hanondroka ny lohantsika hivavaka mialohany andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay, hanokatra ny teninao izahay. Handray ny hafatra avy any aminao, hoentinay hamakivaky ny herinandro, ho vatsy. Meteza mba hampifantoka anay ary mampianara anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasanao handray ny baibolinao. Ka izay voasoratra eo amin'ny Matthieu 1:12. Zay no andraisantsika ny teny. Matthieu 1:12, ny 9:20. Ireto andalanteny amin'ny soratra masina ireto dia mahazatra atsika ny mandray an'ireto. Mahazatra anao ny mandray an'ireto. Ny 9:20 ao amin'ny Matthieu 1:12. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Makanesa aty amiko hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ny fanontaniana mipetraka dia izao. Miasa fatratra ve ianao? Manana entana mavesatra tsy zaka ve ianao? Zakanao ve ny entana mavesatra aminao? Miasa fatratra ve ianao? Zany le fanontaniana. Ary izay no resahana eto. Izay no omena vahaolana eto. Raha misy ny mahafaly ny olona dia ny omena fanampiana. Mahafinaritra ny olona ny omena fanampiana. Manoloana ny toe-javatra izay mampatahotra sy mampiorohoro. Dia mahafaly ny olona no vahana olana omena fanampiana. Faly ery izy. Ka eto amin'ity takariva ity dia misy antso alefan'Andriamanitra amin'ny zanany, amin'ny kristianina rehetra tsy hakanavaka, sans exception, hozy izy ny teny baiko. Mahafinaritra ny mampiasa amin'izany teny zany. Makanesa aty amiko. Ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana. Mahafinaritra azy zany filazana zany. Fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Izaho no hanome anareo fitsaharana. Fanena tamina namana anankiray dia hoy izy, ny zavatra mahagaga aho izy dia zao, tsy mahita tory aho isan'ny alina. Inona ny problemanao? Tena misy problema mihitsy aho izy, ary zany tsy mampatory aho. De mivadibadika, nefa ao amin'ny 4 maraina vao mahita torokely de mifoha amin'ny 5. Ary be deaibe ny olona manao ohatr'izany. Be deaibe ny olona manao ohatr'izany. Ary ny olona amin'izao vaninandro misy antsika izao dia difotra ao anatin'ny fiainana ara-nofo. Ny ara-nofontsika zany no mameno ny androm-piainantsika, ny fikarohana izay mahasoa atsika. Tsisy maharatsy an'izany anie. Tsisy maharatsy an'izany anie. Tsisy maharatsy an'izany anie. Fa saingin'izao, tsy indraindray isika vesarin'ireo. Rehefa diso mahavesatra loatra isika
dia lasa miteraka olana eo amin'ny fiainantsika le izy dia tsy indraindray tsisy ny toromaso tsy indraindray na mihina-kanina tsy tafiditra le sakafo dia mitebiteby ny amin'ny hohanina ny amin'ny sotroina ny amin'ny hotafiana mitebiteby ny amin'ireo ankohonana mitebiteby ny amin'ny manodidina ary ny zavatra rehetra atreny dia mampitebiteby azy avokoa ary manoloana ny hoaviny rehetra dia matahotra izy dia miresaka izy hoe mampatahotra ny hoaviko mampatahotra ho ny hoaviny fa hoana hoa mampatahotra ny hoaviko dia tsy vita ny ihany izy fa ny hoavin'ny zanako mampatahotra zay mivady rehefa miresaka mandra-paharay ny andro dia mampitebiteby anay mampatahotra anay ny hoavin'ny zanakay ary ny toe-javatra toy izany no anisany tsy indraindray mahatonga antsika kristianina very hevitra manoloana ny raha-pitso sy ny afaka-pitso soa ihany fa misy ny tenin'Andriamanitra ary izay tenin'Andriamanitra izay dia alefa amiko omena anao omena atsika amin'ity an'io ty makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra etany fa izaho no anomenareo fitsarana mahafinaritra aly Andriamanitra mahafinaritra aly Andriamanitra ary azo antoka fa ity anome fitsarany ity dia raiko ty ary zany le vavaka ampianarin'ny tompony rainay izay any an-danitra manana ray aho mahafinaritra ane zany manana ray aho any an-danitra le raitsika any an-danitra le raitsika Jesosy Kristy zoky manana ny zany koa isika ny fanahy masina manana ny zany koa isika ary reo anjely be dehibe reo anjely tsy tambosaina ireo ane alefa n'ilay raitsika miambina atsika eo amin'izay rehetra lehatsika mahafinaritra le raitsika ary izay raitsika izay no mandefa antso amin'ity an'io ty hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra etany fa izaho no anomenareo fitsara eo amin'Andriamanitra no misy ny fitsarana eo aminy no misy ny fitsaharana rehetra lasa zanak'Andriamanitra satria manana ray any an-danitra rainay zay any an-danitra lasa zanany aho dia lasa manana ray mpikarakara izy no mikarakara dia izy no mamolavola re dia amboariny aho karakarainy aho dia ataony izay rehetra mahafapoy aho zany lay raitsika ane dia misaotra anao zahay raiko rainay eo misaotra anao zahay satria anomenay fitsara ianao izao no voalazany anabavy oety ao amin'ny fitiavana mandresy izao no voalazany ao amin'ny pejy 440 pejy 440 page 440 Andriamanitra vonina handefa ny anjeliny rehetra hanampy ny olona eo amin'izay rehetra miatrika ady sarotra ary ny anjelin'Andriamanitra dia tonga ao amin'izay rehetra voahodidiny hakiviana tiako be zany fanambarany zany Andriamanitra vonina handefa ny anjeliny rehetra hanampy ny olona eo amin'izay rehetra miatrika ady sarotra sy eo amin'izay rehetra voadidiny hakiviana fitiavana mandresy pejy 440 Andriamanitra dia vonina handefa ny anjeliny rehetra hanampy ny olona eo amin'izay rehetra miatrika ady sarotra
sy voadidiny hakiviana rehefa ny anjelin'i Jehova no tonga alefany hanampy ianao inona ndray ny olana ry fianakaviana malala tiako mandefa antso aminao amin'ity famaranana ity hiatrehanao ny herinandro ho avy mandefa antso aminao amin'ity famaranana ity hiatrehanao ny herinandro ho avy makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra fa ilay raitsika ilay dadatsika no hanome fitsaharana ho atsika fitiavana mandresy bokyny fanahin'ny faminaniana dia manao hoe pejy 700 Andriamanitra vonina handefa ny anjeliny rehetra hanampy ny olona eo amin'izay rehetra miatrikady sarotra sy voadidiny hakiviana koa ny faniriako re makanesa isika makeo amin'Andriamanitra manao vadingana hakeo amin'Andriamanitra dia izy no hamahany olana rehetra hitahentsika ny tompo ka ny herinandro zay lalovantsika dia ho herinandro mpitahina ho herinandro mpandresena ho herinandro fahombiazana satria ny anjeliny no miara-miasa amintsika amen vavaka isika Andriamanitra rainay misaotra ny amin'ny teny fikasana nomenao zay miantso anay hanatona anao manoloana ny vesatra mahazo anay amin'ny andro farany dia tsy mitsahatra ny miantso ny zanakao zahay tompo indreto izahay mamaly ny antsonao ekeo ny fanoloran-tenanay misaotra koa ny amin'ny teny fikasana nomeny boky ny fanahy ny faminaniana fa ay ireo anjelinao lina manara-maso anay miaraka aminay manoloana ny akiviana sy ny fahavoazana manjo anay misaotra ny amin'izany iraka manokana izany tefeo izahay mba tsy hiala aminao hanatona anao ary ho eo aminao mba ho rainay ianao ary ho zanakao izahay no ny amin'ny anaran'i Jesosy amen